ao anatin'ny raha politika izay mahakasika ny raha Rina Rakotomanga dia nitondra ny fanazavana mahakasika an'izany moa ny mpisolo vavy tamin'ity herinandro ity ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka amin'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miaraba honona mantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny chaîne ity tenako amin'ny androandroany ity arakan'izay efa natsiko zay dia ny mahakasika ny raha Rina Rakotomanga no tena iompanatsika atao anatiny ity vidéo ity. Raha tsy hivina mantsy ny tantara dia mbola mifonja Rina Rakotomanga amin'izao fotoana izao miandry ny fotoam-pitsarana azy ao anatin'izay raha rehetra izay mahavoasaringotra azy zay. Araky ny fanazavana mahakasika ny fahasalaman'ny Rina Rakotomanga izay miparitaka etsy roa an-tapazotra Facebook dia nitondra ny fanazavana mahakasika an'izay ny mpisolo vavy tontosa ny fitiliana azy izay nataon'ny dokotera ka nahazo fitsaboana ary efa tafaverina any Manjakandriana izy ka nisorany ny fitondram-panjakana izay nijery ny mahaolona namela any Rina Rakotomanga hitsabo tena ivelan'ny fonja. Mikasika ny resabe izay ahely fa fikasana hitsoka ny fonja no mody anaovana marary tsipina fa tena kely hery izy raha tsy ilaza afa-tsy ny fahaverezany 20 kilao tanatiny 2 volana ka tsy hanana fiheverana hitsoka ny fonja fa ny fahasalamany no laram-pahamehana araky ny nambarana. Mikasika ny fitidian'ny mpikambana avy ao amin'ny vondrona SADC amin'ny mahafiloha commission politika mandataire ny filoha Andry Rajoelina dia nivohitra tanatin'izany ny fangatahany amin'ny fitondram-panjakana dia ny fanatsaharana ny fanenjehana azy amin'ny fivoizana ny fanavoazana ankehitriny dia misy fombafomba ara-politika tokony havoazana ihany koa araky ny nambarana. Mila fampiresahana anatin'ny fanajana ho izy mba tsy famotika ary ny fitondrana teo aloha dia voafidim-bahoaka ka tsy tokony hatao tsinotsinona ireo mpifidy ka nanome toky ny ampita izany amin'ny fitondram-panjakana ireo mpikambana avy amin'ny SADC. Mikasika ny resabe momba ny fampijaliana azy any amponja ny fampijaliana dia misy karazana fa Rina Rakotomanga dia azo heverina toy ny misazy alohan'ny sazy satria mbola eo ampiandrasana ny fotoam-pitsarana azy izy dia efa niditra selula nanomboka tamin'ny 20 Martsa ary nidy tao nandritra ny 20 andro ka izay no namparary mafy azy. Ny resabe politika indray mikasika ny hoe todina tao tamin'ny tompoko vavy ny Nidonia Andriamatoa Isany Malama sy Roly Mercia io tsy tokony hanao fotom-pisainana isika ka hanenjijesy hoy ny nambarana. Moa tsy nisy nidirany Rina Rakotomanga ny fanagadrana ireo olona ireo fa tany amin'ny communication no andraikiny tamin'ny fitondram-panjakana tamin'izany fotoana izany ka efa nanome ohatra tsara ny fitondram-panjakana amin'izao anatin'ny fotoam-piasana mandala ny fihavanana hatrany ka tsy tokony hanozona ny mpiarabelona ho faty hoy ny nambarany ity mpisolo vavany Rina Rakotomanga ity hatrany. Kasika ny situation momba ny Madame Rina Rakotomanga moa zany nitsy ny teny zahay zany nandritra ny fotoana ny paritany vaovao mahakasika anazy reny satria lahara-pahamehana taminay dia ny fahasalamany sy ny fitsaboana azy tena sedra olana tokoa ny fahasalaman'ny Madame Rina zany nanomboka tamin'ny 2 volana teo amin'ny 2 volana teo zay fa tamin'ny 20 Aprily no tena nanao fangatahana tany amin'ny fitsarana izy tena zany izy any amponja dia tamin'ny 9 May lasa teo no tena nietsika zany io aretina io moa zany aretina tosi-dra tena raha tsy te fotsiny hoe niakatra 23 ny tension dia nitsona ny famonjena dokotera tao dia io dokotera io no nilaza hoe tsy ampy zany ny fitiliana tsotra ataon'ny materiel rehetra any amponja fa tsy maintsy manao échographie any amin'ny gynécologue zany hoe manatona hôpitaly mihitsy any i Madame Rina Rakotomanga dia rehefa natao ny fangatana teny anivon'ny paka tribunal misahana ny ady amin'ny kolikoly dia ny tany amin'ny nanomboka 7 May no nitotosaina zany ny fandefasana anazy amin'ny consultation taty ivelany.
eto dia tsy hainy tsy saotra ny fiadidinan'ny repoblika amin'ny fitondrana mijoro ankehitriny tamin'ny ezaka natao sy ny ezaka mbola ho atao zany ny mahakasika ny fijerenan'ny fahasalaman'ny madame Linara Kotomanga fa tena nijeriny maha olona zany ny fitondrany amin'ny mahavoafonjana azy. Tsy voatery lafiny politika foana manko no itodi sarihana saina sy itodian'ny maso zany rehefa miresaka mahakasika ny madame Linara Kotomanga fa ny maha-olombelona zany tsy azontsika tsy niavina mihitsy ka nateo raha niresa be hoe fikafika itsoahany madame Rakotomanga zany rehetrarehetra zany mody foronina ny hoe tsy salama sy ny sisa dia eto dia marianay tena hoe tsy ndrinay mihitsy fa tena kely ny heriny tsy salama izy raha tsy teny fotsiny hoe very 20 kilao tao anatin'ny 2 volana dia efa nandray atanana an'izay zany ny fitondram-panjakana ka ny sorana. Raha izay ary ny fanazavana avy any ny mpisolovava Linara Kotomanga izay miaro azo mafy amin'izao fotoan-tsarotra izay andalovany amin'izao fotoana izao dia nitondra ny fanazavana ny amin'ny ambany amin'izay ihany koa ny avy eo anivon'ny ministerany fitsarana izay notarihiny ramatoa ministry ny fitsarana Fanirisoa Irnaivo. Voamarina fa taizany retina Linara Kotomanga navoaka ny tsabotena teny Bevelantanana saingy efa naverina any amin'ny fonjany Manjakandrina. Nandany filazana momba ny fampijaliana kosa ny ministry ny fitsarana. Namoaka fanazavana ny ministry ny fitsarana Fanirisoa Irnaivo manoloana ireo vaovao izay miparitaka mahakasika ny Linara Kotomanga. Araky ny nambarana dia tsy marina ny filazana fa hiara ny fampijaliana any am-ponjany ity farany ity. Nangataka hitsabotena Linara Kotomanga ka nalefa ny tsabotena teny amin'ny hôpitaly Bevelantanana ary efa naverina any amin'ny fonjany Manjakandrina amin'izao fotoana izao. Noazavain'ny ministera fa ao anatin'ny fonja lazaina ho manara-penitra no hitazomana any Linara Kotomanga amin'izao fotoana izao. Fantatra ihany koa fa manana aretina mitaiza azy izy ka nitaraina noho ny tsy fahasalamany ary nangataka fahafahana hivoaka hitsabotena. Voalaza fa tsy nahazo lalana avy amin'ireo tompon'andraikitra misahana izany fangatahana izany izy ho ireo sasany ka mazava araka izany ity ambendin-dresaka izay noentiny ministry ny fitsarana Fanirisoa Irnaivo ity raha nitavatafa sy niresaka tamin'ireo mpanao gazety izy nitondra ny fanazavany ny amin'ny mahakasika an'izay raha Linara Kotomanga izay hatrany. Andao aneho arantsika ity fanazavana izay noentiny ministry ny fitsarana ity. Linara Kotomanga dia tsara marina fa tao amin'ny hôpitaly tao amin'ny fonjany Antanimora izy dia avy eo nafindra any amin'ny fonjany Manjakandrina. Ny fonja Manjakandrina dia voalotokanana tamin'ity taona ity raha tsy ahivina aminareo ary anisan'ny fonja nahafenitra indrindra eto Madagasikara. Anisan'ny fonja tsy mbola feno izy io ary mbola malalaka ary ara-dalàna tanteraka ny fitazomana fonja ao. Izy zany voatazona any fa noho ny aretina izay efa mitaiza azy dia nisy farariana izy dia nangataka mba voaka tsaboina. Izahay moa dia mitsinjo an-trano ny fahasalamana sy ny maha-olona ny voafonja dia mamela malalaka ny voafonja sy ny fianakaviany hanome anjara fitsaboina zany dia navoaka izy hitsabotena tao amin'ny hôpitaly Bevelantanana. Efa niverina any amin'ny fonja Manjakandrina izy dia mbola nangataka ihany koa mbola hanohy fizahana ara-pahasalamana hafa ihany koa. Zany hoe mbola mahazo ihany koa izy satria araka ny teneniko izahay tsy misakana mihitsy ny fitsabotena ny olona voafonja satria izy dony izany ary na dia voafonja ary izy dia mananjo hitsaboina indrindra raha mila spesialista. Raha ohatra ka vitany ao amin'ny fonja dia ao amin'ny fonja ihany ka rehefa tsy vitany ao amin'ny fonja dia mijery spesialista izy dia izay. Ary misaotra ny fianakaviany izay tsy niandry ela koa fa tamin'ny fotoana izay nangataha zareo dia nanome an'izany alalana izany avy hatrany izahay. Diso zany ny filazana izay henonareo hoe tsy nahazo hitsaboina izy na tsy nahazo an'izao izy fa na ny fianakaviany dia nanome fisaorana ny fitondram-panjakana sy
fitsarana ary ny fandrarana fonja fanafany tsapotely ary dia fandiana somatsara tsara sitraka dia mirary soa